Zavatsara nefa Andriamatoerana Jonary Mampianange tsy nanana hevitra tamin'izy lany filohan'ny repoblika. Tsisy zavatra azonao toerina ho aminy satria tsisy hevitra ho toerina, tsy manan-kevitra izy. Filoha tampotampoka ny nahatonga azy teo, tsy ny homana. Ka raha ohatra zay ka hanohitra azy dia hanohitra olombelona zany zay fa tsy hanohitra hevitra. Dia aleo aloha tohanana ary ndao ary aloha jerena. Olona tsy manan-kevitra le mitohanana. Olona tsy manan-kevitra izy fa miteny izy hoe hanao zavatra. Ny rahalahako tatsy ny teny fa mpanantenana be dia be tsara ane zany. Ahoana ny hanoheranay hoe tsy isy tsony ny délestage dia zay hanohitra hoe aloha isy ny délestage fa mpanohitra zay. Tsia. Ohatrany vao tefa-tsofina ihany ny mampara hoe tsy nanan-kevitra le olona mitohanana reo miakatra reo. Tsy marina le hoe tsy manan-kevitra e. Fa ny tena marina le fitondrana mihitsy ny tratran'ny fitabitondry zareo. Iza le ry zareo? Ile zanak dada. Izy tsy naomby tany amin'ny politika zay nataony dia niazakazaka izy nameno trano tato ary tratran'izay fitabitro zay le mpitondra. Ary za mandahan'le hoe géométrie variable. Tsisy géométrie variable zany ao amin'ny antenimieram-pirenena. Fa kosa lay état-major sy lay hery lehibe nananana mbola tsy nahetsika. Fa mbola mipetraka fotsiny aloha dia nitazana hoe ay raha zany nitondranareo an'le raharaha dia aleo ary aloha zay nitazana sady mihain'ny feon'ny vahoaka zay no mijery ataonareo. Fa tsisy géométrie variable ka tsy misy fivadiana foto-kevitra mihitsy hatreto fa dia mijoro tsara hoe io le fitondrana dia ry zareo ny nameny ny trano tao dia raha zay ary dia miandry aloha zay satria tery ny trano dia niporofony fa tsy nahavita izy io nasehony fa tsy mandeha milony ny resaka dia veriko hoe avy aleo hiakatra eo ambonin'ny Kianja Manara-Penitra amin'izay ny tena zoera dia mivoaka ny remplaçant dia maka sisiny amin'izay ny mpanohatra.